ny HVM zany dia manome foana amin'izay hoe fanasana letreta amin'ny firenena zay amin'ny izao hoe loza miaritra amintsika izao dia le asa ataon'ny antoko dia mifanentana amin'ny fanadiovana dia anisan'ny safidiana manokana ny fokontany Katotoa no maha-be-ponina anazy be mpitony izy ary azo lazaina hoe be mponina betsaka zany elakelan-trano dia ifanentanana ao anatin'izay fanadiovana zay ny anisan'ny antony anankiray dia ny anankiray koa moa fijerian'ny antoko HVM an'ity sekoly fanabeazana fototra ity koa hoe ahoana ny ahafahana mifanampy ny ataon'ny HVM aloha zava-tsara tsy hoe manao politika amin'izay fa mampiseho fa zay ny anjaran'ny antoko politika dia manentana ny mpiarabelona manentana mpikambana amin'ny tokony araisana ndraiky samy fitiavan-tanindrazana zay no ataon'ny antoko manentana ny mpiarabelona ary manao asa mivantana zany miaraka amin'ireo ka manao amin'ny antoko dia zay no mahatonga antsika hoe mandraindraikitra amin'izao fa tsy sanatria koa hoe miseho fotsiny fa zay mihitsy ny andraikitry ny antoko mitaiza ny olom-pirenena tsirairay aby dia zay nantony zao ny fanentantsika amin'ny fanadiovana dia anisan'ny natao anatin'izay modely zay nefa Katotoa satria betsaka ny lalankely dia ho aseho antsika zany ny fanadiovana an'izay lalankely zay dia mba ho hitan'ny mponina tsy hoe ny HVM tsy hoe akaty foana isan-kerinandro fa ny vahoaka no manohy an'izay zay le fampitaizana itsika zany manoresitaritra ny olona hoe ilaitsika ny fahadiovana ilaitsika dia fotony l'izy ary efa misy zay fahadiovana zay dia itsika ihany isitraka an'izay zay mahatonga anazy hoe miara-miasa zay amin'ny lehibe amin'ny fokotany miara-miasa zay amin'ny vahoaka rehetra na HVM izy na tsy HVM satria ny zava-dehibe dia le zay hoe tsika rehetra samy resy lahatra fa ilaina ny fahadiovana zay